Mbola vaovao ny finoana ihany ny fadimy volana novambra lasa teo no fotoan-dehibe nitokanana ny trano fiangonana teo anivon'ny FJKM Pahitrosy Fiavozana Jerusalema. Voromaro ny mpinona ny mpino noho izany fotoan-dehibe izany araka ity tato-pavao ity. Indro avosiko ny zavatra rehetra. Apokalipsy toko faha 1 andiam fahadimy. Izay no teny fanevanetina nitokanana ny trano fiangonana FJKM Ampitaikosy Fiavozana Jerusalema vaovao izay vao vita trano vato ao amin'ny synodam-paritany Kristy Famonjena Tomasina Atsimo na SP Krifata any Mahanoro. Ny iraky ny fobe FJKM niaraka tamin'ny président synodalny Krifata sy nofo malala Rakotsindrainibe ary ny fiangonana fiakarana Jerusalema vaovao no tonga nitokana ny fiangonana vaovao ity ho an'ny mpino ao Ampitaikosy. Fitoliana ny filazantsara tsangabato fa 50 taona ny fiangonana fiakarana Jerusalema vaovao ary tafika masina ivelany ireo no fototra nahatonga ny fanorenana izao fiangonana izao. Trano 12 metatra ny sakany ary 12 metatra ny alavany ary vola 30 tapitrisa ariary no lanina namboarana azy nandritry ny 2 taona izay trano vato ankehitriny. Tsy mbola misy mpandray ny fanasan'ny tompo ao Ampitaikosy amin'izao fa efa mihoatra ny 30 kosa ireo katekomena efa miandro fitokanana. Misy ny sampana velona rehetra nefa ny fiangonana toy ny STK, ny Dorcas, ny Sekola Lahady. Olo-manakaja maro no tonga nanotrona izao fitokanana izao. Ampitaikosy de tany manakarena vokatry ny tany toy ny jirofo, letchi, kanel ary arena kibony tany ka ny fiorenan'ny fiangonana toy izao de ampandroso ny faritra no anampy ny fitezana ara-panahy ny olona sy ny mponina. Farana antsika hatreto ny fotoanan'ny famparalam-baovao mpijery-ajaina mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny fotoana eto indray tsika amin'ny andro manaraka mankasitraka tompoko.